tena sitrapony tiany hotakiana amin'ny olombelona rehetra manerana ny tany. Zay no ambarako amintsika eto am-piandohana ary ny fotoana moa miazakazaka fa de zao andao ary hijery ny fampianarana tanteraka amin'izay isika, tena hijery ary mila mandray an-tsoratra ianareo de izy tenin'Andriamanitra efa nivakina tany aloha tany ary ampitsaivantsika ny zavatra efa nisy tamin'izany sy hidirantsika amin'ny efitra vaovao ary androany. Ao amin'ny Matthieu 4:20 ary de ny 7:20 no vakitsika ka hatrany amin'ny 2:30. Matthieu 4:20 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny. Ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro ho amazinina ary ny volana tsy ahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahony izy, ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjelina izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vaza tany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Ity teny ity zany efa nianarantsika fa manambara sy manaratra ny zavatra hitranga amin'ny ora farany indrindra. Ora farany ho ihany satria na ny baiboly ny zohina, na ny bokyna Apokalipsy, na i bokyna Matthieu sy ny boky hafa, de tsy misy tantara voasoratra tsony hoe hiaina ny zanak'olombelona ao aorianan'io zavatra io. Fa io no anisan'ny événement farany hitranga sy ho hitan'ny mason'ny olombelona ary hiaina ny zanak'olombelona eto amin'ity tany ity. Inona moa le izy? De ny androany de zao, ny masoandro de ho amazinina, ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka, ny herin'ny lanitra ozongozonina. Zava-dehibe zany ary tsisy masoandro tsony, tsisy volana tsony, tsisy kintana tsony. De io le ndresaka hoe ao anatin'ny aiza. De ao anatin'io aizina io misy zavatra kely anankiray ohatran'ny kintana mipoitra avy eny antsinanana. Tsy kintana io ary tsy planeta io fa zao ao anatin'io aizina io zany de mipoitra le atao hoe famantarana ny zanak'olona, zay le kintana kely avy eny antsinanana. Ohatran'ny kintana de me manatina ny tany, me lehibe, me mazava, me mazava. Rehefa tena eo amin'ny takatry ny masontsika eo amin'ny rahony eo tonga de hita avy hatrany hoe Jesosy Kristy, tena le Jesosy Kristy io. Feno voninahitra, arahan'ny anjely rehetra mamirapiratra amin'ny manodidina azy. Amin'izany fotoana izany ozy izy, de inona ny zavatra hitranga? Hitomany ny firenena rehetra. Tena hitomany ny firenena rehetra. Satria nahoana? Tonga le andro lehibe fa zao misy ampahan'olona tsy hitomany eo Le ampahan'olona tsy hitomany amin'io zany de le olona niaina tao anatin'ny famarinana notorian'ilay fiangonana farany. Faly izy satria tonga le nandrasany. Iza le nandrasany? Le Jesosy Kristy, ary zay le apetrako voalohany aloha ho antsika zay mpanaraka zao fandarana zao. Mbola ho avy indray na mbola hiverina indray iny Jesosy Kristy zay nampiakarina niala tamintsika iny. Tsy nampidirina tao anatin'ny fampianarana moa zany satria ny akamaroantsika kristianina de samy efa mahalala sy samy efa mino ny fiverenan'i Jesosy Kristy avokoa. Ka tsy editsika hevitra lava be zay. Fa ireo zany zavatra hitranga alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Rehefa vita zay de zao aniraka ny anjelina izy, anangona ny olom-boafidy any amin'ny vazantany efatra hatrany amin'ny faravody lanitra rehetra. Zany hoe ny olona rehetrarehetra izay nanaraka ny fahamarinana manerana ny tany ho angonina amin'izany fotoana zany. Ho atao inona? Voalazan'le tenin'Andriamanitra ao Matthieu 5:20 fa ireny zany le hoe ho ampakarina. De ao Matthieu 5:20 no misy an'izay tenin'Andriamanitra zay 1:30 zay angamba tsy ho vakitsika fa azonareo raisina fotsiny. Matthieu 5:20 ka hatramin'ny 3:30. De ao nisy an'le hoe rehefa voangona reo olondreo de nampiakarina araky ny teny zay reny avianareo zay notainina raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo. Zany hoe izay no événement farany indrindra hitranga sy hiainan'ny olombelona eto amin'ity tany ity. De anao ahoana ary ty tany ity? Ary zay le ho jerevantsika amin'ity fiandohan'ny fitoriana ny fahamarinana androany ity. Misy teny vakitsika ary ao amin'ny Petera 2:3 zany hoe ireto teny reto koa de efa nivakiana ihany
fa tsy mampaninona ny mamerina azy. Petera 2:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao ny tenin'Andriamanitra: fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Iteny ty moa zany le tena hoe tena tsy azo dikefitra, ary io le nambarako tamintsika voalohany ty hoe rehefa zay le an'Andriamanitra, aleotsika miara-manaiky amin'ny fandavatena. Fa be dia be tsika no mivavaka amin'Andriamanitra, ary betsaka koa no mino a Jesosy Kristy ary manana Jesosy ho tompo sy mpamonjy, zay le hoe kristianina. Fa misy karazam-pivavahana mivavaka amin'le ten'Andriamanitra, fa izy manao tsinitsinina an'le Jesosy Kristy, le zanak'Andriamanitra lahatokana izy, tsy kristianina zany dikany. Ka na iza na izy dia zao aloha zavatra marina, raha eketsika fa tenin'Andriamanitra ny Baiboly, dia zao ny voalazany hoe ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny tompo. Inona le andron'ny tompo? Le nitantaraintsika teo, le hoe ho tonga eny amin'ny rahona izy miainga amina kintana kely dia rehefa ho tonga izy alohan'ny hatongavany dia ny masoandro aloha ho amaizinina, ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka, dia ao anatin'iny am'izay zany no mipotra le famantarana ny zanak'olona. Dia zay fotoana zay ty resahany ty hoe ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Le hoe tahaka ny mpangalatra dia tsy hoe tonga Jesosy dia asa mitondra fediana basy be namboarina avy any an-danitra ohatra dia hoe anafika. Hafa le mpangalatra resahany eto, fa tsy le zavatra ho ataon'i Jesosy zany no resahana hoe avy tahaka ny mpangalatra, fa le fotoana tongavana. Satria ny mpangalatra na ny mpamaky trano na ny jiolahy tsy mampiomana zany rehefa ho avy, fa tonga tapoka amin'ny ora tsy ampoizina amin'ny antson'ny fitenenana. Dia ohatr'izay koa no tian'ny tompo ambara amin'ity teny ity hoe io andro atongavana io koa dia ho tonga tapoka tahaka ny fahatongavan'ny mpangalatra. Zany hoe te ahita zany Andriamanitra hoe vonona foana ve tsika zanak'olombelona, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona no atongavany. Zay ny anankiray. Fa ny tena hosoritantsika zany manomboka eto dia hoe rehefa tonga zay ohatr'izay dia inona zavatra hitranga, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ho amin'ny firimoromona mafy. Zany hoe ohatran'ireny tonga dia tsofin-drivotra ndray mandeha reny zany io zavatra rehetra hitantsika amin'ny habakabaka io, zay le hoe ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, tonga dia any dia tsy hita, ndray mipiomaso fotsiny. Manarak'izay, ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Inona moa ny tena zavatra rehetra? Zay zavatra rehetrarehetra hitantsika ka mbola hitan'ny maso, tsapan'ny tanana, diavin'ny tongotra ao anatin'ilay atao hoe zavatra rehetra daholo. Ho levon'ny afo daholo zany rehetrarehetra izany. Ngaza ihany, fa ho koa ny teny manaraka hoe ary ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, ka mbola nisy tapany farany, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Zay ny hafaran'ny tantaran'ity tany ity, resaka aiza malala. Hodorana amin'ny afo. Hodorana amin'ny afo. Ka izy io zany misy filaharany be mihitsy rehefa ny Baiboly no diniantsika. Raha raisina fotsiny zao manomboka amin'le masoandro maizinina, zay ny voalohany, volana tsy hazava, zay ny faharoa, ny kintana iraraka, zay ny fahatelo. Dia maizina ny andro dia mipotra avy eny amin'ny atsinaniny eny le kintana kely anankiray zay manaraka. Dia mipotra amin'izay le tena Jesosy Kristy avy eo. Dia mbola misy tantara be moa efa tantarina tamintsika hoe samborina le bibidia dia tsy hivelona any amin'ny fariafo, zany rehetrarehetra zany mbola hitranga daholo. Dia rehefa vita zay, atsangana ny maty. Rehefa voatsangana ny maty, avahany eo amin'ny ankavanana ny olona voavonjy rehetra, zay le hoe ny rana ny anjely anangona ny olom-boafidy rehetra hatrany aparan'ny tany sy amanerana ny vazan-tany efatra. Dia voangony ireo dia ampiakarina amin'izay ireo. Rehefa tafakatra amin'izay le voavonjy, zany efa misy karazan-droa le voavonjy ireo, le tratra velona ny sasany ary maty natsangana ny sasany. Satria rehefa tonga Jesosy, ny maty eo amin'ny tompo dia hitsangana. Ny sisan'izay zany tavela eto daholo, fa le maty mitsangana sy le tratra velona ka nanao ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe nanaraka le afatra nytorian'le fiangonana farany, dia reny le avany amin'ny ankavanana, dia reny le tenen'i Jesosy Kristy hoe avy anareo zay notainina raiko, mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana zao tontolo zao. Sisan'izay zany ny olona rehetra dia mijanona eto amin'ity tany ity daholo. Dia amin'ireo olona mijanona eto amin'ity tany ity ireo le misy mitaraina be, zay ngefa namoaka demoni tamin'ny anaranao e, zay ngefa naminany tamin'ny anaranao e, zay ngefa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao e. Hoy ny sasany samy manana ny fanambarana eo, fa zao rehefa tsy tafakatra dia tsy tafakatra. Inona ny antony? Be dia be ny antony, fa ny fotony dia tsotra ihany.
tsy nanaiky ny famarinana ny toriny le fiangonana farany. Ka zany mbola andriko mafy amintsika rehetra zay manaraka ny fandarana andro any, fa ny zava-dehibe tena ilain'Andriamanitra amintsika dia isika manaiky anaraka ny afatra torina ao amin'ilay atao hoe événement varo. Fantatrao ny fiangonana, iza le fiangonana farany, vitao ny asan'ny fahamarinana. Manompoka androany izy miteny sy mitory aminao, zao ny marina, ity ny lalana ka izory, anjaranao amin'izay misafidy, manaraka ny lalana ianao, ary tena hoe malalaka tsy misy faneriterena zanak'Andriamanitra ianao. Tsy manaraka an'le lalana moa ianao, atao ahoany? Isan'le olona tafajanona rehefa tonga Jesosy Kristy. Ka zay aloha zany zavatra hitranga hoe lanitra ho lasa mifirimrimona mafy, levon'ny afo ny tena zavatra rehetra. Fahatelo, hodorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy. Tena hodorana ty tany ty, hodorana tena hodorana. Zany ny hafaran'ny fiainany ty tany ty. Ka zao zany resaka resantsika zany dia efa fampianarana efa napetraky ny tompo tato anatiko hatramin'ny ela. Fa zany hoe zao vao tonga ny fotoana ahafantaranao ny zavatra rehetrarehetra zany. Ka noho izany dia hoy aho hoe raha fantatsika zany ny efaran'ny olona ho maty daholo ireo olona rehetrarehetra tavely ireo, dia aorianan'izay dia hodorana ny tany. Ny fomba andorona ny tany rehefa ny baiboly no alalintsika izay tsy hananantsika fotoana be dehibe dia zao: afo avy ao anatin'io tany io ihany no ivoaka handoro ny ty vatana tany ty. Mino aho fa tsisy tsy mahalala angambontsika hoe misy afo any ao anatin'ny tany ao, misy afo ao. Zany mahatonga an'ireny volcan reny sy ny magma sy ny karazany mitovitovy an'ireny. Misy afo ao anatin'ny tany ato, ary rehefa tonga ny farany, zany hoe rehefa ampiakarina amin'izay le olona voavonjy ireo, dia tonga eny amin'ny rahona miaraka amin'i Jesosy, hodorany ty tany ty. Hodorany ty tany ty, ary alohan'ny andoronany ty tany ty dia maty daholo ny olona rehetra sy ny biby rehetra sy ny mananaina rehetra. Misy voromanidina ray zay ihany tsy ho faty. Fa mbola inana ny nofon'ireo olon'ireo zay ny voasoratra fa tsy maintsy hitranga sy tsy maintsy hisy. Dia ho levona ary ty tany ty, inona ary ny fanantenana ho ahy, inona ny fanantenana ho anao. Dia zao aloha tsy aditsika hevitra fa dia araka izay teny vakiny zay zany dia zao hoe tsy haritra ny fiainana tany, ary ny mahafaly ahy dia zao nisy fampianarana efa elaela ihany zany nampianariko momba ny hoavin'ny ty tany ty, dia anisan'izany zao zavatra resahako anao zao hoe hiafara amin'ny fandoroana azy ny fiainan'ity tany ty. Dia mahagaga nefa efa ela nampianatra zany za tsy mandinika momba ny tany sy ny resaka siansa sy ny karazany, fa ny zava-mahagaga dia zao efa ela nampianatra zany, fa am'izao tsika miteny zao ny manam-pahaizana mpandinika mombamomba ny tany no efa namoaka fa any aoriana any dia handoro tena ity tany ity. Zany hoe amoaka afo avao anatiny, dia io afo avao anatiny ihany no andoro azy. Zany hoe reny ary tsy mino ny fisian'ny baiboly sy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, fa ny fahaizany ny azo nitokiny dia namoaka an'izay teny zay izy, izay efa nampianariko, ary tena mifandray tanteraka mihitsy. Manaraka izany, izaho ihany koa zao fa nampianatra tamintsika le hoe io masoandro inge dia andoro ny tany ray andro any. Fa ny fandinihan'ny manam-pahaizana koa amin'izao fotoana zao dia namoaka. Za efa ela ny namoaka, ary ny teny ao anaty baiboly namoahako anazy, fa ny anazy ny fandinihany sy ny fahalalany zay efa niketrehana nandritra ny taona maro no amoahany azy, dia miteny ihany kory zareo fa any aoriana any ity tany ity dia ho atelin'ny masoandro. Tovy tanteraka. Nampianatra ihany koa zao raha ohatra ka tadidinao tao anatin'ny loza fahafito momba n'le hoe feo, elatra, kotroka, horohorontany ary avandra vaventy. Le feo sy elatra tsy inona fa le tselatra ny fahalalantsika n'le hoe helatra. Dia ny feo rehefa misy feo an'ireo zany hoe reny karazana varatra reny. Kotroka moa efa samy mahalala tsika rehetra. Za zao efa ela ny nampianatra an'izany, zany ange ny loza fahafito farany. Fa am'izao tsika miteny zao koa, namoaka amin'ny fahaizany koa ny manam-pahaizana, dia nilaza zavatra hitranga zany hoe any aoriana any koa zavatra hitranga eto amin'ity tany ity. Dia zao misy karazana korisirkiana samanatika be dehibe eny ambony eny, dia hatram'izay ka hatram'izao zany izy io tsy mipaky ety amin'ny tany mihitsy, fa voasakan'ilay atao hoe couche d'ozone. Zany hoe zay mpianatra moa sy mahalala an'izay dia afaka mandray tsara, fa
ho an'izay tsy mahafantatra moa zany de mba mihaino kely fotsiny tsika. Fa ao aorianao izy de zao tsy asakana ny intsony ny kostozana satria efa me manify mesimba de ipaky ety amin'ny tany an'izay reny circuit rehetrarehetra izay mifanelatselatra eny amin'ny abakabaka eny reny. De lasa ohatrany mitselatselatra be foana ny andro zany. Iza moa tsy efa nahalala fa nampianatra an'izany ankehitriny navoaka ny manam-pahaizana fa zany ny zavatra hitranga eto amin'ity tany ity. Tsy ny baiboly nangalana azy ary zay tsy mifankalala za tsy miteny aminy fa tian'Andriamanitra marinina aminao fotsiny sy amintsika rehetra zanak'olombelona fa ny zavatra nampianariko hatr'izay ka hatramin'izao marina foana. Tsy izany mahay mampianatra fa ny tena marina de zao Kristy ane. Jesosy Kristy no nampianatra ka mampahalala ny zavatra rehetra. Zay no aza adinitsika zay. De toizatsika any ary le tenin'Andriamanitra ary ohatra ka hoe fantatra ary zany fa de tsisy fanantenana tsony amin'ity tany ity fa de tsy maintsy ho levina satria hodorana amin'ny afo vao anatiny any no andevina azy. Zay no voalazan'ny tenin'Andriamanitra kanefa na izany ary dia mbola misy teny vakitsika ihany. Vakina ary ny 1:1 ka hatramin'ny 7:1 ao amin'le Petera 2:7 to ihany. Petera 2:7 1:1 ka hatramin'ny 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha ho levina